أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فندنت إنما نتن أرابا وانسكريتا فنارك استفاقا في تلاف تنتبهم أبن زوما رينني زوما إزو رلسنا باب نتنفنون الإسلام سنساتا تسكر بديرني الله armadifat sudan fens fan de palemana wampamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam siro fianakaviana kaiky ireo mpanarady azy ary itsika rehetra zay nanaraka ny solidarany mandra patongava zany andro fitsarana izany raha lasana bavy anatin'ny finoana islam amin'ny ity androany ity dia iainga amin'ny alalan'ny hadith petrabolana afatra avy amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ny fandaharana izay hoentintsika dia aorinan zay petrabolana sy ny hadisy zay azontsika tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam no akantsika lesona lehibe entintsika miaina amin'ny fiainantsika eto andavanandro. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia niteny mazava tsara amin'ny hadisy manao hoe istainu ala qada'i hawaijukum bil kitman. Aoka nareo ozy izy rehefa manana paikady na nanomananao zavatra anankiray na nanomananao asa anankiray na nanomananao business anankiray rehefa nareo andeha hanao an'izany zavatra izany dia ataovy mangingina na ihany koa ataovy any amin'ny takotakona mba tsy ho hitan'ny olona izany zavatra zay ataonao izany satria mantsy anisan'ny miparitaka maneran'izao tontolo zao ary indrindraindrindra tsika eto Madagasikara tratra an'izany aretina izany isan'ny manao zavatra tsika dia ampahaizina ny olona isan'ny manao zavatra tsika dia ampifantarina ny olona isan'ny manao zavatra tsika dia avoaka eny amin'ny tambazotra serasesa Facebook sy ny sisa ary indrindra taty aoriana zany hoe 10 taona taty aoriana na 5 taona taty aoriana tsy misy zavatra ataontsika afa-tsy hoe fantatry ny olona amin'ny alalan'izany Facebook izany. Ny fomaraina ny olona anankiray dia efa mitifitra sara rehefa ny ana Facebook. Mifoy izy na mandeha miasa izy dia mitifitra sara avoakany eo. Any ampiasana izy mitifitra sara alefany eo. Ary miverina avy any ampiasana izy manao an'ireny en direct maro samihafa reny. Hany ka tsy misy intsony miafina amin'ny fiainanao amin'izany fotoana izany. Ka mifantaniana mipetraka raha misy tsy fahombiazana na misy faharavan-karena tampoka na misy ihany koa ny fisongonan'olona ny zavatra zay ataonao dia iza no omenao tsina amin'izay fotoana izay. Aza manome tsina ianao afa-tsy ny tenanao ihany satria tsy fantatrao na tsy narahanao ilay hadisy ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ary tadidio fa ny olona rehetra mijery ianao dia tsy mitovy fomba fijery. Ao ireo mankasitraka sy mangataka tsara ho anao fa ny ankapetsahany kosa dia lasa tratrany zany areti-po ka mangataka faharavany zany harena zany na faharavany zany karazana fahasoavana zany eo am-pelatananao. Ny tena ratsy amin'ny zavatra zay ataontsika reny amin'ireny famoahana azy amin'ny tambazotra serasera ireny dia ny fizarana tatoato raha ohatra ka manampy olona kely dia tifirina sary dia alefa eny amin'ny Facebook. Manampy olona kely mizara vary, mizara savony, mizara n'izao rehetrarehetra zao ekena fa sahirana ny olona fa le fakanao sary sy ny famoahanao azy eny amin'ny Facebook kosa dia manala le fahasoavana tsy ho azonao ary manala mampiditra enatra ihany koa ho an'ireo olona zay nomenao. Mahamenatra azy anie zany hoe zaraina zavatra dia tifirina sary dia voaka eny amin'ny Facebook zany mba mipetrahana eo amin'ny toerany hoe anao mangataka na omen'olona zavatra dia tifirina sary dia voaka eny. Ny fanao mantsy dia ny olona nanome volanao tifiry sary le olona omenao zavatra dia alefaso amin'ny olona izay nanomenao vola amin'izay ahafany matoko fa tonga am-pelatanan'ny olona marina ilay zavatra zay nomeny. Fa aza paritaka manerina an'izao Facebook zao fa manjary manimba le asa soa zay ataonao ary manala le fahasoavana eo anatrehan'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Mekohatra anakoa anao amin'ny fitantarana ty fiainana eran'izao tontolo zao na fatapoko fatapirenena ity. Mpaminany Yusuf alayhi salam fony fahakeliny dia nanofy izy ary rehefa nanofy izy
dia nahita 12 volana 12 kintana sy ny volana ary masoandro niankoaka tamin'ny mpaminany Yusuf alayhi salam. Zany dia tantarainy boky masina al-Qur'an Karim ka niteny izy manao hoe idh qala Yusuf li abi ya abat inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamar ra'aytuhum li sajidin. O ry papa, hoy Yusuf alayhi salam niantso ny mpaminany Yakobo, o ry papa, zao izy dia nahita tamin'ny alalan'ny nofy, nahita kintana 12 sy ny masoandro ary ny volana miankoaka eo amiko. Dia teneny ny papany tamin'izay fotoan'izay manao ya bunay, o ry zanako, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. O ry zanako, aza tantaraina amin'ireo rahalanao ny nofinao fa ho velom-pialonana izy ireo raha ohatra ka tantarainao zany. Zany afatra napetraka ny Yakobo mba fantatrao hoe rahalany ireo nefa noraraha ny Yakobo alayhi salam mba tsy tantarany zany ary mbola nofy le zavatra zay hitany fa mbola tsy marina dia efa noraraha ny Yakobo. Ankehitriny atsika zavatra iainantsika tsy nofy intsony nefa ny Yusuf mbola nofy norarahana, fa atsika zavatra iainantsika efa tsy hitan'olona mihitsy mbola voakantsika any ivelany ireny mba ho hitan'olona ary mireharehantsika amin'izay fotoan'izay. Tratrany ireo karazana accident maro samihafa amin'izay eo vao manenina, eo vao mitomany amin'izay fotoan'izay. Ohatra faharoa, tambanimpotoana mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dia nisy lehilahy anankiray tonga nanantona mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Rehefa tonga teo izy dia niteny tamin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao o ry mpaminany, zao izy dia mahatsapa fa ao an-tranonay tsy mba misy fahasoavana izany. Vao tonga kely ny volanay dia lany, misy zavatra kely mandalo ao an-tranonay dia rava, ny fanananay tsy mipetraka amin'ny normal, ny vadiko marary lava, izao ihany koa rera-dava sy ny tariny. Dia niteneny ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, rehefa mody any an-trano anao dia ataovy rideau izy ny tranonareo, fa maso ratsy mahita na mijery ao aminareo ny mahatonga an'izany rehetra zany. Rehefa tonga tany ny lehilahy dia napiary ny teny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, napidiry ny rideau ary nandritra ny herinandro miverina tany amin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izy ary niteny izy manao hoe o ry mpaminany, napiariko ny afatrao ary hitako fa niroborobo ny fiainanay ary nihidirany zany fahasoavana maro samihafa zany ary tsy tambo isaina ankehitriny ny fahasoavanay. Zany dia lesona faharoa azontsika amin'ny teny ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, satria ny mason'olona ny tranonao tsy misy rideau dia hita avokoa ny zavatra ao anatiny, ary mason'ny mpijery rehetrarehetra dia maro amin'izy ireny tsy mankasitraka hany ka lasa miarina na mihinana ilay hatsarana ao anatin'izany tranonao izany. Entintsika barary ny fampatsiahivana ny tiandroany ity dia teny ny manam-pahaizana anankiray manao hoe au kifu taswir buyutakum wa sayaratikum wa arzakikum wa auladikum wa ta'amukum. Ajanony manompo zao izy, atsaharo ny fakana sary sy fanaovana publication mba ho hitan'ny olona ny tranonareo, ny fiaranareo, ny vadinareo, ny zanakanareo, ny fahasoavana sy ny harena rehetra eo am-pelatananareo. Ajanony manompo zao ny fanaovana azy io. Satria nahoana? Fa uyunu al-hasidina wal-aqidina akthar min uyuni ad-da'ina lakum bil baraka. Satria ny mason'ny olona marary fosy mpialina maro mihoatra n'ireo mason'ny olona izay mankasitraka sy mangataka doan-tsara ho anareo. Izany hoe ny fakanao sary sy fanaovana publication n'ireny fanananao sy ny zanakao sy ny rehetrarehetra reny, ny mason'ny olona mijery efa mety andravan'ireny harananao arenanao reny. Satria ny maso ratsy dia marina ary teneny ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin'ny hadisy fa ny maso ratsy ozy izy dia mety ampiditra ny chameau anankiray ao anatin'ny vilany ary mety ampiditra ny olona anankiray any anatin'ny lavaka ny fasana. Izany hoe ny maso ratsy mety hamono ny olona anankiray na ihany koa hiteraka aretina ho an'olona anankiray miafara amin'izany fahafatesana izany. Zay indrindra nahatonga ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam sy tompo Allah subhanahu wa ta'ala nanome atsika vahaolana manoloana ny maso ratsy dia ny famakianao ny al-ma'udhatayn
le sura anankiray kul a'udhu bi rabbil falak sy kul a'udhu bi rabbin nas io no vakinao intelo maraina ary intelo amin'ny ariva dia rehefa avy tsofinao amin'ny vatanao fa izany hiaro anao amin'ny maso ratsy, hiaro anao amin'ireo karazana fampisaviana, hiaro anao amin'ny karazana reny zavatra alefan'olona ireny. Io al-ma'udatayn io nampianariny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amintsika, ary afaka ampinao ayatul kursi zany izany rehetra izany mba hiarovanao ny tenanao. Aoko anao hiaro tenanao ary fehezo ihany koa ny fanahinao, ny toetranao, ny vatanao mba tsy hamoaka n'ireny zavatra izay mety hampialina ny olona eny amin'ny tambazora serasera reny, satria mety miteraka zava-doza eo aminao ary maso mpankahala maro mihoatra ny mason'ireo olona mankaty anao ka mila mitandrina antsika repino islamo hajaina. Zay angamba no fandaharantsika tamin'ity androany ity. Sorako anao nanaraka an'izay natran'ity androany ka hatramin'izao fihafaran'izao iteny dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny zoma toy izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.